amin'ity herinandro ity dia ny kolontsaina malagasy. Mbola mandala ny kolontsaina malagasy ve isika amin'izao vanim-potoana izao? Tena misahotaotaka ihany izy ity a. Sasa mitana zao, sasa tsy mitana. Misy ihany no mandalina fa misy ny tsy mandalina koa satria ilay kolontsaina vahiny amin'izao no somary mivelatra kokoa izany. Dia isika mandalina ihany fa somary efa dinidiny indraindray. Mandala ny kolontsaina malagasy ny any ambanivohitra aloha raha tena fantatra. Fa efa very izany eto an-tanàn-dehibe no ireo tanora sasatsasany izay manaraka ny any. Tena mbola manaraka tsika satria mbola amin'izao fotoana izao mbola misy ny vakotrazana, misy ny hiragasy. Dia midika an'izay mbola mandala ny kolontsaina malagasy mihitsy izany tsika. Mbola mandalina ny kolontsaina malagasy ve ny malagasy amin'izao fotoana izao? Raha ny hevitro tsy le kolontsaina malagasy mbola mipetraka eo amin'ny ray aman-dreny sy eo amin'ny tanora izy mitady ho very. Ny tanora amin'izao fotoana tsy mahalala an'izany kolontsaina malagasy izany intsony, ohatrany lasa manambanimbany ary mampihoatra azy amin'ny kolontsaina avy any ivelany. Fa eo amin'ny zokiolona izy mbola mipetraka. Asa nga hoe tsy nampita ilay fanabeazana ny radio rehetra dia miezaka mampiseho kolontsaina malagasy, fa eo amin'ny tanora izy efa tsy ao intsony. Raha ohatra hoe misy olona manao malabary dia ohatrany ambaniana hoe tambanivohitra, ohatran'izany. Raha misy manao randrana dia ohatrany tsy lamaody intsony izao fa manao volo eny amin'ny coiffure izao mety. Nefa izany anisan'ny tena kolontsaina malagasy. Ka raha hoe mbola manatsa ve tsika eo amin'ny tanora izy mitady ho very, fa ireo olon-dehibe ny tokony hiesaka aran'izany fa mbola mipetraka ilay kolontsaina malagasy ary io maha-izy antsika malagasy. Araka ny hevitrao, mitazona ny kolontsaina malagasy ve mety sa manaraka ny fandrosoana avy any ivelany? Tena mety aloha zao manaraka ny fandrosoana. Izay aloha ny hevitrako amin'izao fa io zany arakaraka ihany. Azo atao daholo. Misy izany ny tsara avy any ivelany azo arahana, nefa ny antsika eto kolontsaina malagasy eto amintsika io tokony lalinina kokoa. Ilaina ny fandrosoana avy any ivelany, entina fandrosoana ny an'ny tena koa raha ny fahazahoako azy. Izany hoe raha tiako lazaina zany ilaina tazomina ihany mamalagasy antsika nefa jerena koa ireo kolontsaina entin'ny vahiny, entina fandrosoana izay fananantsika sy izay kolontsaintsika zany ny eritreretiko anazy. Tsara ny manaraka ny an'ny teny toy ny fitafiana, ny randrana sy ny sisa. Nefa koa oka tsy adino fa isika dia andalam-pandrosoana ka tokony hanaraka ny teknôlôjia izany tsika. Dia tsara ihany koa izany manaraka ny any ivelany. Mitasa kolontsaina malagasy fantatrao? Ina koa izany maromaro ihany ohatra na dia fitafy malagasy raha Forazaza. be forazaza. Ny taovolo ohatra ny tanavo, ny tafy lamba le any ireny, ny forazaza, ny famadihana. Tsy fantatro io zao no ataoko aloha zany mandrafitra fanaka aho. Dia io ny eritreretiko hoe kolontsaina malagasy satria harena misy eto amintsika ilay volontsangana, ananatsika io volontsangana io eto Madagasikara. Izay zao anankiray. Inona koa asa? Ilay voateniko teo hoe hiragasy, vakotrazana, amin'izao fotoana koa famorana mbola misy ny entim-paharazana na dia eo raha ny hoe entin'ny dokotera amin'izao fotoana zany. Dia mbola mandala ny famorana malagasy tsika. Betsaka ireo kolontsaina malagasy fantatra, toy ny famadihana ohatra, satria eo mifankalalala mpihavana. Eo koa no fantatry ireo tanora sasany ny tena hoe inona marina zany hoe famadihana izany. Fankalalana-dolo koa mpihavana amin'izay. Faharoa manaraka an'izany ny hiragasy. Ny hiragasy izay tena ilaina ankehitriny satria ny hiragasy dia feno fananarana ho an'ny daholobe mihitsy na ny antitra na ny tanora.